mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanena avy noera-banantsika hatratra ity zoma fahafolon'ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 4:10, asan'ny apôstôly toko fa 4:10, ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 9:20. Asan'ny apôstôly toko fa 4:10, andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 9:20, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, izay nitaonany vahoaka ka nitora-bataon'i Paoly, dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nijangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niara-tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary nitoro ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nakany Listra sy Ikoniona ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahiny mpianatra ka nananatra azy haritra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanindry olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina, ka dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky any Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia, ary noho ny efa nitoro ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia, dia niondrana sambo niala teo izy akany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novotany. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy, sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa, dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ampahany amin'izay tantara na izay niainan'ny apôstôly Paoly niaraka tamin'ny Barnabasy tao Ikonioma ity mofinaina ao antsika ity riavako, ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Raha ohatra ka mahatsiaro manokana antsika ity volana oktobra ity, ny fahaterahan'ny fantsipivavahana. Fantsipivavahana izay nitondra aim-baovao ho an'ny fiangonana tamin'ny taona 7:20 sy 10:30. Ary io fantsipivavahana tsy fananan'ny protestanta irery tsy akory. Tsy hoe ny fantsipivavahana dia an'ny protestanta satria hoe teraka tamin'ny fantsipivavahana ny protestanta, tsia, fa ny fantsipivavahana atao anatin'ny fiangonana dia asan'ny fanahy masina, asan'Andriamanitra. Tsy afaka mibodo izay vokatry ny vokatry ny fantsipivavahana ho asa mirery ny protestanta. Fa mpanompon'Andriamanitra Martin Luther nitarehiny fanahy masina Calvin. Noho izany dia ny fantsipivavahana nentina izy ireo dia nanatsara, nanavaozana ny fiainan'ny fiangonana mandrak'ity ny androany. Ary tsapanao izany fiavaozam-panahy tao anatin'ny fiangonana nandritra ny 500 taona, nanovo tamin'izany avokoa, na ny protestant, na ny katolika, na ny orthodoxe, dia samy nanovo tamin'izany fantsipivavahana izany, samy nandray tamin'izany. Dia amin'ity volana oktobra ity dia mahatsiaro manokana izany namanginy ny tompon'ny fiangonana izany tsika tamin'ny 7:20 sy 10:30. Ary izay mofinaina izay ampiatanantsika etony dia azontsika hitarafana lafin-javatra manokana tandrify amin'izany fantsipivavahana izany. Manahoana moa raha ohatra ka jerentsika amin'ny tendrin-tsotra masina mofinaina ity, ary raha jerentsika amin'ny fantsipivavahana izay tsaroana manokana amin'ity volana ity, manahoana moa, inona moa no handrasana amin'ny mpitory ny filazantsara? Inona no handrasana amin'ny fiangonana? Inona no handrasana amin'ny mpino raha toa ka mamaky tendininy ity isika? Atao hoe misy fiangonana na misy mpanompon'Andriamanitra, atao hoe misy kristianina maromaro, atao hoe misy fiangonana manodidina anao, inona no handrasana aminao raha ny fantsipivavahana no hametrahana fanontaniana? Ary indrindra raha ny soatra masina no hametrahana fanontaniana, raha ity asan'ny apôstôly toko fa 4:20 teo no hametrahana fanontaniana, inona ny asa miandry anao? Na ny marimarina kokoa koa aza azo hametrahana fanontaniana hoe ahoana no atao mba hananana fiangonana na mpino mitoetra tsara, valiana ity asan'ny apôstôly toko fa 4:20 mihitsy andriavako. Voalohany dia izao, ny fiangonana na izay andrasana aminao mpino dia ny fitoriana ny filazantsara. Ary ny adidin'ny fiangonana
dia mitory ny filazantsara. Ary raha hanorina fiangonana koa ianao de mandehana mitory ny filazantsara. Na raha tsorina ny fitoriana ny filazantsara no miteraka ny fijoroan'ny fiangonana. Tsisy antony mihitsy niteraka ny fijoroan'ny fiangonana afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara teo ambany fahasoavan'ny fanahy masina. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa de mitantara fa rehefa nitoriana ny filazantsara de nijoro ny fiangonana. Ny filazantsara no miteraka ny fiangonana. Ny fitoriana ny filazantsara no miteraka ny fiangonana. Ary mazava ho azy eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny mpitory ny filazantsara. Zava-dehibe ilay hoe ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ary zay hitantsika amin'ny andininy fa 1:20 ary noho ny epistole de niala tao izy Barnabasy Paoly io ka nakany Derbe 1:20 ary nitory ny filazantsara tamin'ny isa-tanàna izy. Nitory ny filazantsara tamin'ny isa-tanàna izy. Paoly eto de nitory ny filazantsara. Inona no ataony Paoly hoe filazantsara eto? Inona no ataony asan'ny apôstôly hoe filazantsara eto? Ny fitoriana ny fandresen'ny Kristy ny fahafatesana, ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fitoriana ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Zay no antsoiny hoe fitoriana filazantsara. Fitoriana filazantsara de fampahafantarana ny olona fa tian'Andriamanitra ny olombelona. Fitoriana ny filazantsara de fampahafantarana amin'ny olombelona rehetra fa efa tonga olombelona ilay zanak'Andriamanitra, namonjy ny mpanota, maty tao amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ho an'ny mpino, ho an'ny olombelona izay mandray azy any Kristy ho fiainana. Afaka malala zava-dehibe ary tapany voalohany, inona no andrasana amin'ny fiangonana mitory ny filazantsara? Na ahoana no ataoko raha hanorina fiangonana isika? Dia ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny faharoa de izao, asehon'ny apôstôly Paoly eto nitohy ny asana faharoa nataon'i Paoly zany. Rehefa mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana, ny asa, ny antom-pisiny de zao mitory ny filazantsara. Zay tokony antom-pisitsika, mitory ny filazantsara ny Kristy. Amin'ny toerana zay ataontsika hoe mbola misy fanompo-tsampy, amin'ny toerana zay mbola misy baikon'ny ataontsika hoe materialisme, tahak'izao iainantsika zao, de zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Hitantsika amin'ny toy ny tantara mialohan'ny ty tantara ty, 2:20, nisy lehilahy zay malemy tongotra dia nosotranin'ny Paoly, ary rehefa nosotranin'ny Paoly, nosotranin'ny tompo tamin'ny alalan'ny Paoly marimarina kokoa, dia notolon'ny ireo mponina tao Likaonia Paoly fa Paoly sy Barnabasy io fa lazain'izy ireo fa Jupitera sy Mercure. Ary tonga izy ireo nanatitra fanatitra ho azy reo lahy. Zany hoe ireo olona reo dia ataontsika hoe materialista, olona zay mivavaka noho ny fahazahoan-javatra, manompo sampy fa le toe-tsaina misy de hoe ny antony ivavahana de zao azo zavatra. Ary de io fa nanao sorona, nanao an'ny Paoly sy Barnabasy ho Andriamanitra. Zany toe-tsaina zany de hitantsika tamin'ny vanim-potoana ny antikité, lasa misy olombelona zao de lasa tonga atao Andriamanitra, tompoina fotsiny zao. De eo tsika no mamakivaky ity asan'ny apôstôly ity, mamaky tsara mihitsy fa lay anankiray am'izay miandry ny mpino ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny faharoa zay asehon'ny apôstôly Paoly de zao, ny zavatra faharoa miandry de zao lay fampahirezana. Hoy izy 2:20 ary nampahery ny fanahy ny mpianatra izy. Fampahirezana. Ny fitoriana filazantsara zava-dehibe io. Fa io de zao asa mitohy. Mitory an' Jesosy Kristy tompo ianao, manao tafika masina ianao, miresaka amin'ny olona ianao, fa ahoana ny tohiny? Makaizy reny olona reny rehefa avy eo. Ampy ve ny fitoriana filazantsara zay ataontsika tafika masina herinandro tapa-bolana? Ampy ve izy reny? Ampy ve ny dinidiniky fanaovantsika any am-piasana any? Tsy ampy. Fitoriana filazantsara ndray mandeha tsy ampy, fa misy asa mitohy. Zay io tenen'ny Paoly, nampahery. Zava-dehibe ry afaka malala ny fampahirezana. Lay tenenireo mahazatra koa hoe édification, lay fampiorenana lay finoana, lay fampahirezana lay mpino. Rehefa sary an-tsaina nge amin'ny 5:20
Ary nisy jiso tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bataon'ny Paoly. Ary saika maty Paoly, efa maty mihitsy ny fetretandreo azy, dia efa navoaka ny tanàna, satria ny faty tsy ajanona ao an-tanàna, de taritaritina avoaka ny ivelan'ny tanàna, satria mandoto tanàna. Zany hoe efa neritreretina mihitsy Paoly matoto raham-bato de zao zavatra maloto. Teo amin'ny jiosy de zao nitoraham-bato de zavatra maloto. Tahaka ny Stefana zavatra eritreretina ho mandoto tanàna ary de nitoraham-bato Paoly. Toraka ny Paoly daholo ny olona de rehefa ohatry no maty izy de tsy navelona tao an-tanàna satria maloto mandoto tanàna de nitaritina nakany velany tanaka izy velona. Ny zavatra antranga nefa de zao io Paoly fa niverina nakany Ikonioma sy Antiokia ary Listra ndray. Niverina nakany amin'le tanàna izy. Fa naninona izy no niverina tany ary izy nitoraham-bato, tany ary izy saika maty. Fa naninona izy no mbola niverina tany? Niverina tany izy na de mafy ary sa ilay fisalatsaina hoe ao amin'ny tany anankiray efa saika namono anao, saika nanenjika anao, namono nahafaty mihitsy nitora-bato, fa izao niverina tany Paoly. Niverina izy mba hampahery ireo olona tao, hampahery ireo kristianina tao. Azany toe-tsaina zany rehefa malala toe-tsaina tokony hananany fiangonana, tokony hananany mpino tsirairay avy. Raha olona hafa zany de aza miverina antsony ianao, tsy hotorohan'ireo vato indray ve ianao ve tsy efa nitorahan'ny ray aman-dreny ianao de mbola tsy hitoraka anao indray izy, tsia fa niverina tany i Paoly sy Barnabasy, nampahery. Alefy sary an-tsaina fa mety misy kristianina maromaro tao nge izay tsy hoe mety misy fa misy mihitsy moa iaraka eo andinin'io, dia misy kristianina maromaro zay nanana ratram-po. Mety ho kivy zao ve ny hafaran'ny kristianina sisa? Maty tahaka zao ve? Mandalo zavatsarotra tahaka zao ve? Zao ve le kristianina sisa? De nanahy Paoly sy Barnabasy hoe alao iverenana reny olona ireny. Na de mbola mety ho voatora-bato indray mandeha indray ary sika, na de mety ho mbola voaenjika mafy indray ary sika, aleo iverenana an'ireny olona ireny ho amafisina ny finoana. Afaka malala zava-dehibe zany zay nataon'ny Paoly ho ambony noho ny ainy asa. Nataon'ny Paoly ho zava-dehibe lavitra noho ny ainy asa, ny fampaherezana ireto olona tany Antiokia sy tany Ikonioma ireto. Afako ny fitoriana ny filazantsara zava-dehibe. Fa ny fampaherezana koa tena zava-dehibe. Fampaherezana moa amin'izao antsika zao la edification, iny famangina, fitsidiana tokantrano, famangina tokantrano, fiaraha-mivavaka any tokantrano, any am-piangonana, fiaraha-mandinika soratra masina, zany rehetra zany de endrika hampaherezana. Afako enganeo kristianina mahay mifampahery isika. Kristianina manao ho ambony ny fifampaherezana noho zay mety mahazo atsika indraindray. Andrasika teny lahatokana nge ainy, ny aina nge lahatokany, ny aina nge tsy ananam-piry, ny aina nge ndray mandeha any ny velona. Fa eto afaka malala de ny Baiboly Jesosy de mampianatra antsika manao hoe zay mahafoy ny ainy no ny amiko, hoy Jesosy ny mahafonjy azy. Afako zava-dehibe faharoa zay. Fa ny fahatelo zay hitantsika amin'ny teny tsotra masina ity niazakazahan'ny Paoly mihitsy, dia tsy vitany hoe nampahery ny fa nananatra izy ary nanao zay atokany olona hatramin'ny finoana, ary namazava tamin'ny olona hoe tena amin'ny fahoriana lehibe mihitsy, tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe nitsoro vavolombelon'ny Paoly. Hitanareo za teo nitoraham-bato, ny taritaritina tery ivelan'ny tanàna, de izao mety azo ohatr'izany koa nareo amin'ny alalan'ny fahoriana be no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De mantsy ny olona misy mieritreritra hoe mivavaka satria mivavaka mba ho amin'ny fitahiana, omen'Andriamanitra anao fotsiny zany fitahiana zany, Andriamanitra manakare-pahasoavana. Fa hoy ny apôstôly Paoly eto, misy fotoana andalovana fangiry firiana. Ary dia zavatra fahatelo de aseho amin'ny Paoly io tsika de zao rehefa avy nitory-teny izy dia 19:20 tena nendry l'olona ao amin'ny isam-piangonana ka de nivavaka sady nivady aminy.
nanindry ny olona isan'io am-piangonana. Rehefa koa malala inona ny mahafiangonana fiangonana mitovy ny filazantsara, zay ny asan'ny fiangonana. Fa ny faharoa, mitaiza ara-pana, manao edification, mampahery ny efapino, mampahery hoe efa nandray an'i Kristy, ary zay ny asantsika. Ny toriny zany filazantsara zany de mampahery ny mpino koa. Fa ny fahatelo de zao, fiangonana manana fandaminana, rafitra fandaminana. Zay dikany hoe nanendry ny olona isam-piangonana ny apôstôly Paoly, nanendry olona, misy fandaminana zany eo, nanendry ny olona izy mba hitarika ny fiangonana. Ny fitondrana filazantsara zany tsy hoe tsy ilaina ny rafitra, tsy ilaina ny fandaminana, fa tena ilain'ny fiangonana mihitsy ny fandaminana. Ilaina ny rafim-piangonana, ilaina ny fomba fiasa mazava de nametraka l'olona ny apôstôly Paoly. Ny olona mety presbytera mety ho mpitandrina no azo andikana azy raha antsika protestant, mety ho presbytera ny andikana azy koa any amin'ny anglikana, mety ho pastory izy, fa mitovy ihany ny hevitr'ireo hoe l'olona zany hoe toy ny nanendry mpitandrina. Tamin'ny taonjato faefatra rehefa telo ambin'ny folo sy telonjato zany, rehefa nalalaka ny fivavahana kristiana, satria tonga kristiana lay emperora Constantin lehibe, dia rehefa tonga kristiana izy io, satria emperora izy, de nirohotra nanaraka ny finoany ho kristiana avokoa ny olona rehetra tao amin'ny fanjakana romanina. Tsy de tombony loatra ho an'ny fiangonana akory zany, tombony amin'ny lafiny hoe lasa tonga kristiana ny emperora, ny tombo be ny kristiana, nalalaka ny vavahana kristiana. Saingy zao nisy loza amy tatao. Inona ny loza amy tatao? Lasa lamaody le fivavahana. Ary rehefa lasa lamaody izy dia nivavaka ny olona, tsy noho ny finoana, fa nivavaka ny olona noho ny fitiavana hiseho ho tsy manohitra ny fivavahan'ny emperora. Vokatr'any de zao, taonjato faefatra, be de be ny fampianaran-diso, satria be de be ny olona zay nitonona ho kristiana kanefa tsy tena nahafantatra vavahana kristiana, nitonona ho kristiana fa tsy nanana lay faharesen-dahatra, lay dingana ery ambony tenenina hoe nandray ny filazantsara, lay dingana ery ambony tenenina hoe nahery vonina niaritra ny mafy. De be tamin'ireo kristiana no nivily lalany taonjato faefatra, be de be ireo fampianaran-diso mipotra tao anatin'ny fiangonana, ny marcionisme, gnosticisme, sabelianisme, docetisme, be de be ireo karazam-pivavahana zay mipotra tao anatin'ny taonjato faefatra io, niroborobo tao taonjato faefatra io. Inona nataon'ny fiangonana? Anankiray am'izay nataon'ny fiangonana tam'izany fotoan'izany ny rafitra. Nanomboka teo no nipotra reo atsika hoe rafitry ny eveka, ny rafitra ataontsika hoe ny presbyteriana synodale moa ty amy taonjato fito ambin'ny folo, enina ambin'ny folo. Fa lay hoe fiangonana manana rafitra, misy mpitandrina, misy olona, misy karazana koa hoe diocèse na synode, potra tam'izany fotoan'izany. Tsy hoe vo izao akory zany, fa efa ny amy taonjato faefatra zany no mipotra. Ny hoe mba hiarovana amin'ny fampianaran-diso de ilaina ny rafitra, ilaina ny mpitandrina, ilaina l'olona, mba hiarovana ny finoan'ny fiangonana, mba hahatonga ny fampianaran-diso tsy ho tafiditra ao anatin'ny fiangonana, mba hahatonga ny fiangonana anana hiazona ny fampianarana marina sy mahitsy, de ilaina ny olona, na ny mpitandrina, na ny presbyterosy, na ny pastory, na paster, ilainy zany. Zay le hoe rafitra. Le rafitra io zany tsy hoe rafitra miaro ny olona tsy hivilana amy lafiny moraly ihany, fa tena rafitra miaro ny fahamarinan'ny finoana. Ny rafitra anatin'ny fiangonana, na ny fandaminana anatin'ny fiangonana tsy hoe amy lafiny pratika ihany, hoe zao ny fifampitondrana ato anaty fiangonana, zao ny fandaminana raha ato anaty fiangonana, zany ny kely indrindra. Fa ny rafitry ny fiangonana de miaro ny fahadiovan'ny finoana, miaro ny fahamarinan'ny finoana, miaro ny fampianaran'ny fiangonana iorina amin'ny soratra masina. Fa ny farany indrindra hitatsika amin'io andininy io dia ny fifampizarana andraikitra, ny fifampizarana andray andindra fito amby roapolo, ary rehefa tonga tao izy ka namoro ny fiangonana de nilaza zay nataon'Andriamanitra taminy sy nimbana azy, namoro ny fiangonana.
Ina ny dikan'izany, ny voriana mba haninona, ny voriana mba ho tompona andraikitra koa rehefa avy eo, ny voriana mba handray andraikitra koa rehefa avy eo. Reo lafiny zavatra efatra io de manamarika ny fiangonana protestanta aliavako ho tsika hoe fiangonana mitoro ny filazantsara, fiangonana zay mifampahery, mpino mifampahery, ary fiangonana zay manana fandaminana mazava tsara, milamina tsara na fitaopo-favahana ary vaevana de zao fiangonana zay mitaiza ny olona ho tompona andraikitra, fiangonana mahatsiaro ho tompona andraikitra, fiangonana mahatsiaro hoe zava-dehibe ny fandraisana andraikitra. Dia engaravako malala ho kristianina mahatsiaro andraikitra isika, ho kristianina ifilazantsara raisitsika io, ifampaherezana raisitsika zao de mahatonga atsika ho tompona andraikitra ihany ko, mahatonga atsika ajoro tsara. De ambarany Lioka raha amy tantaran'ny soratry ny apôstôly Paoly izy ito fa izao tsy maintsy manana fiainam-bavaka tsika, mifadianina sy vavaka ozy, fitoriana ny filazantsara, fampaherezana, rafitra sy fandaminana, fanome fifampizarana andraikitra sy fitaizana ny olona ho tompona andraikitra de zao tsy misaraka amin'ny vavaka, tsy misaraka amin'ny vavaka, fiangonana mpino tia vavaka. Avako ny tompony hampahery-tsika ary iorenatsika amin'ny finoana ary itoerantsika koa aza amin'ny fampianarany Kristy. Hivavaka sika tompoko. Tompo misaotra anao zahay fa manana antom-pisiana mazava ary fantatray ny antom-pisianay, efa nampahafantarinao anay koa dia misaotra tompo fa atao aminao zay hitory ny filazantsara ny fahatsaranao, hifampahery ary indrindrandrindra aza hitaizany olona ho tompona andraikitra, hitaizany namanay hifampizara andraikitra. De mivavaka zay tompo tahio ty tontolo andronay ity, tontolo andro ahitanay fifaliana, tontolo andro hanambinana ao anay, de aza mahafoina mahasaraka anay ianao, jereo ny tanindrazanay tompo, mifona aminao zahay amin'ireo endri-javatra maro samihafa mitrangy eto amin'ny tanindrazanay, manazava aminay ny soratra masina fa zava-dehibe ny fananana mpino fahatserovana andraikitra, ho tompona andraikitra, de mamelany elokay tompo raha mifanjany zahay, tsy mahajoro zahay, mamelany elokay fa meteza kosa hitarika anay fa lehibe lavitra noho ny fisainanay, lehibe lavitra noho zay mety ho fikelezana nenay, lehibe lavitra mety ho zay eritreretinay ny herinao Andriamanitra mandamina sy miasa, koa de meteza tompo andamina ny tanindrazanay, meteza hiditra an-tsehatra ianao satria Andriamanitra famindram-po sy fitiavana ianao, aza velanao anjaka ny fifankahalana, ny fifamonoana, ny fifandratsana, aza velanao anjaka reny. Fa ndio kosa tompo ny maditra anao tsiraray, ampaherezy kosa ny mpino tsiraray avy, ampaherezy io zahay zay misalasala fa ny Andriamanitray de mahay ny zavatra rehetra. Tompo mamelany elokay am'izay ditra ny firenenay, amy ditry ny fonay, amy tsy fahamarinanay, amy fanamarina tenanay, amy fifampitsaranay menakavy, de mamela anay tompo fa jereo amy famindram-ponao ny tanindrazanay, jereo reo manana olana, jereo reo zay marary, jereo reo zay mananady ampanamy sy mendrika maro samihafa, totronay ambavaka izy reny, de tonona amin'ny tsiray avy Jesoa no fiatanana. Amen.